Nanolotra fanampiana sy fanomezana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny EPP Ivandry ny fikambanana Rotaract Ivandry sy Hina. Efa ho roa taona izao no tsy manana sekoly ianarana moa ireo mpianatra ka miandry fanampiana avy amin'ny malala-tananana. Fanadihadiana ary. Nanomboka tamin'ny taona 14 no narodana ny sekolim-panjakana eny Ivandry no izy efa tranainy. Hatramin'izao nefa dia tsy mbola nisy ny fanamboarana ity sekoly ity ary voatery mindrana trano eny amin'ny fanaovana ny tsena mora eny Ivandry ny sekoly amin'izao fotoana izao. Ny kilasy CP1 sy ny CP2 no eny amin'ny tsena mora nanomboka ny fidirana oktobra teo ary ny CE, CM1, CM2 dia eny Soavimasoandro eny amin'ny lycée teknika. Misy 370 ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Misy ankizy iray isaky ny kilasy izay hita fa tena sahirana moa ny nampiany fikambanana Rotaract Ivandry sy Rotaract Hina amin'ny lafiny fanabeazana. Tonga anay nanome cadeau an'ireto mpianatra EPP reto zany dia izahay ao anatin'ny Rotaract Ivandry dia efa manao ny asanay eto amin'ny toerana eto foana. Manana boursier zay eto amin'ny EPP ito anankifolo izay entohanay ny fianarana sy ny fitaovana dia manao koa izay cours de soutien amin'ny zareo zany isaky ny alohan'ny examen dia manara-maso ny fianarana dia moa tamin'ny fety nandalo teo dia efa nieritreretinay hoe tsy maintsy tsy jerevana fotsiny zany ilay ankizy dimanjato eto sady moa ny fianarana zareo koa tsy ara-dalàna amin'izao fotoana izao ny antony maro samihafa dia efa nieritreritra zany izay hanome izara kilalao anazy an'ilay ankizy dimanjato eto amin'ity fianarana ity dia izao moa zany ilay izy vao tanteraka. Ezahana tao maharitra hoe ny mpikambana avy ao amin'ny fikambanana Rotaract ny fanampiana izay atolotra ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny EPP Ivandry. Indrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra izay diavin'ny sekoly izao amin'ny tsy fananan'izy ireo lakilasy. Etsy andany ihany koa ireo mpampianatra dia mangataka ny mba hijerevana ny momba azy ireo satria mijaly ireo mpianatra madinika izay sady mandeha toerana lavitra vao tonga an-tsekoly.